eo amin'ny mahakasika ny raharaha-bazy toliara sy ny zanadriaka indray tsy naharesy lahatra ny zanadriaka ny iraka manokana izay tonga tany amin'izy ireo ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampedrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tsy faharesen-dahatra n'ireo zanadriaka any Toliara any no tena mimpanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto ny rantsika nahita fa niona tany Frantsa tany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Hera Rajaonarimampianina tamin'iny herinandro lasa iny ary samy nilaza moa izy ireo nandritra izay fionan'izy ireo zay araky ny nambaran'ny Marc Ravalomanana trany mahafinaritra ny fifankatiavan'ny malagasy hitanay aty a Frantsa aty ary tena afaka mifanakalo sy miady hevitra tsara any Madagasikara dia tahaka ny olona voageja ilay vahoaka tsy afaka maneho ny hevitra tsara vao miteny dia mahazo fandrahonana hoy kosa Hera Rajaonarimampianina zava-dehibe ity fahadimampolo taona ny RNS ity hita nisongadina ny hoe firahalahina aloha vao fifaninanana tena soatoavina tsara ampiarina eo amin'ny firenena izao zava-misy izao araky ny nambarany hatrany midika izany fa ny manao politika dia tsy miady akory fa ny hevitra fotsiny no ampiadivina fa tsy ireo olombelona izay mpanao politika akory ny miady ao ambadika anireny politika izay ataon'izy ireo ireny ny mahakasika ny raharaha ben'ny tanàna tany Bealana indray izay ben'ny tanàna lanim-bahoaka voalaza mantsy ity ben'ny tanàna ity fa voasazy roa taona ny tranomaizina izay sazy miharitra voatazona ponja roa taona sazy miharitra ny ben'ny tanàna ny Bealana na ambonivohitra morenjara Doni Florent taoriany ny nanamborana azy tao Mahajanga ny alarobia 20 febroary 2024 lasa teo iny raha iverena ny tantara dia tamin'ny 12 janoary 2024 nivoaka ny didy manasa ity ben'ny tanàna ity ka nampiakatra ny raharaha tany amin'ny cassation izy no amafisy ny didy izay navoaka fa nahazo roa taona sazy miharitra ny tranomaizina ny tenany tamin'izay fotoana izay ny ofan'ny tany hitoeran'ny pilona ka vola 3 tapitrisa ariary no voalaza fa isan'ny vesatra ny ampangan'ireo mpifaninana ara-politika aminy teo amin'ny fitsarana izay nanamelohana sy nanagadrana anty ben'ny tanàna vaovao izay voafidy tao amin'ny commune urbaine Bealana ity efa maro ireo nametraka antotaratasy maniry ho PDS ao Bealana renivohitra ao amin'izao fotoana izao taorian'ny fisiny olana niseho tamin'ny ben'ny tanàna ity andrasana araka izany ny anarana ho PDS ao antoeranao Atsoatsy tamin'iny RNC siny maiky lafiresitra ilay fiara lafo vidy tokony ho tamin'ny 110 alina tamin'ny androny 12 aprily 2024 nohitra doza tao amin'ny fokontany Antanandava commune Bekoratsaka distriktan'ny Mampikony amin'ny PK 60 km plus 400 metra ity fiara fitateram-bahoaka ity maiky lafiresitra vokatry ny circuit ao amin'ny motera ity fiara ity tsy nisy ny ainana foy tsy nisy ny olona naratra fa rava sy may ary lasa lavenina kosa ny entany mpandeha rehetra tao anatin'ity fiara ity ka ny afatra ho anareo izay mpampiasa anireny fiara fitateram-bahoaka ireny dia mba asio fanaraha-maso tsara ny fiara ary atao vaindon-draharaha ny fanaovana visite teknika mialohan'ny hiaingana fa sao dia haneninana ary mety hanimba fananana tahaka an'izao niseho tamin'ity fiara lafo vidy ity ary tsisy nanampo hoe ho kilafirehitra ilay fiara lafo vidy na ny tompony izany na ireo mpandeha andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay toy ny raharaha-bazy Toliara sy ny fanehoan-kevitra n'ireo zanadrika any Toliara any amin'izao fotoana izao efa ela isika izay no nandre
fa mbola mafana dia mafana ny toedrara any Toliara ny amin'ny mahakasika an'izay fisokafan'ny orinasa base Toliara izay satria mihenjandroa moa ny tady any an-toeranany. Ao ireo zay manaiky sy mankasitraka ny hisokafan'io orinasa base Toliara io. Ao kosa ireo zay miziriziry amin'ny heviny ary tsy manaiky lembena na hatramin'ny farany amin'izay mety ho fisokafan'ny orinasa base Toliara izay. Ny mpitondra fanjakana kosa etsy andany dia efa manaiky ary manome alalana ny fisokafany izay orinasa base Toliara izay satria efa vita sonia daholy ny taratasy mahakasika an'izay fisokafany orinasa base Toliara izay. Ny mpitandron'ny filaminana kosa etsy ankilany dia hita fa manao ezaka mafy amin'ny mba tsy hisiany fanakorontanana na ihany koa tsy hisiany fanakatsakanana izay mety ho ataon'ireo zanadriky amin'izay fisokafany orinasa base Toliara izay. Efa misy raha teo moa ny voasambotra ary nampiakarina tany Fianarantsoa ny amin'izay fanakatsakanana ny orinasa base Toliara izay ka eo indrindra no tena miteraka resabe any an-toeranany amin'izao fotoana izao. Raha ny hita dia tsy naharesy lahatra ny zanadriaka ny iraka manokana izay nalefa tany an-toerana tany. Mbola samy mitazona ny heviny manoloana ny raharaha base Toliara ny mpitondra sy ireo mponina voakasiky ny fitrandrahana na mivantana izany na ankolaka. Itsy voalohany tsy mitsahatra ny mikaroka ny fomba hampandehanana ny tetikasa ary somary nanova-paikady tamin'ny iny herinandro iny. Ny faharoa kosa manenjana ary milaza ho tsy hiova amin'ny heviny fa hisakana hatramin'ny farany ny fitrandrahana noho ny antony ara-pahasalamana sy ny fitadiavana. Niditra amin'ny fampiresahana ny iraka manokana ary namory ny zanadriaka teny Adaboy tamin'ny alarobia tamin'iny herinandro lasa teo iny. Amin'ny maha zanaky ny Toliara io iraka manokana io, araky ny loharanom-baovao avy any an-toerana dia nanaiky ny fionan'ireo efa nambara tany aloha fa manohitra ny tetikasa. Nanantena mantsy izy ireo fa hanohana ny vahoaka amin'ny tolona ataony io iraka manokana io. Saingy raha ny vaovao avy any an-toerana dia fandresen-dahatra hametrahana seranantsambo kely eny an-toerana no niompana ny dinika. Foto-drafitrasa izay voalaza fa misy fandraisana amin'ny fampandehanana ny fitrandrahana ary tsy nandritra ny dinika no nahafantarany zanadrika ny tanjona fa tamin'ny fampahalalam-baovao. Taorian'izay araky loharanom-baovao dia nanao fanambarana nanamafy ny fanoherana sy fampandehanana ny base Toliara ireo zanadrika izay voalaza fa manodidina ny 50 isa ary nitsondrian'ireo tamin'ny fanambarana fa tsy hiona amin'ny iraka manokana intsony izy ireo raha mbola handresy lahatra ny hampandehanana ny tetikasa no antondian'ireo iraka izay hiona amin'izy ireo izay. Midika izany fa tena mbola mihenjandroa ny tady any an-toeranany manoloana any ity fampandehanana ny orinasa base Toliara ity ka dia andrasantsika eto no mety ho fiovany hevitra izay misy eo amin'ireo zanadrika ireo. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino vidimy like ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.